que vous nous faites subir, c'est vraiment pas juste. On voulait juste aller passer nos vacances ici. Parce qu'on a travaillé pour ça, on a travaillé dur, on a économisé. Maintenant, on se retrouve sans travail, sans notre appartement. Notre appartement, on a dû déménager en étant ici. Et imaginez, un souvenir, on a tenu de nul, mon déménagement, ça disait, c'est nul, à Madagascar, à cause de quoi? Pour un putain de foutu de partage. Et en plus, qui datait déjà 2024. Vat combien partage n'a ton vat ça faisait partie de la liberté d'expression. Eny tompoko mialatsiny raha miverina indray fa tena moa manana kaskety be dia be fa nazanatsy zany lasa hatao io solony mavambahoaka ve filazan'izany na dia tsy député aza fa misolony fahorian'ny olona ka mitondra ny teniny. Miverina vetivety ato anao karazana coup de gueule ve filazan'izany nefa ihany koa fitarainana misorana be dia be ny namana Fernando Selo zay nitatitra ny témoignage n'ilay madame izay nanao vacances tany Madagasikara dia nefany vontotona teo ivato dia nisamboriny polisy fa hoe ny fitoriana natao azy dia hoe nanao partage na vidéo zay tamin'izany fotoan'izany nanakina ny fitondrana nisy teo aloha dia niditra amponjavonjy maika le rangahy zay atao hoe tsy nanao incitation la haine akory fa nanao partage ohatratsika rehetra hoe mahita zavatra tsarany dia manao partage manao like na manao j'adore dia tsy nandritra ny tonga dia fantazomina tany efa 3 volana ary andranomaso misy le raha matontao satria very ny asany vadiny no zareo voatazona taty 3 volana no ny ara-tsy mpanahin'ny olona ny zanany tsy mahita ny dadany ary le raha matoko very asa ary amin'izao fotoan'izao dia mbola andrasana indray amin'ny talata hisy ny atao hoe andalo fitsarana indray mba ahazoana liberté provisoire ara fa mbola tsy fahafahana fa misy IST na interdiction de sortie de territoire donc zany toujours en suspense foana le olona dia nitaraina moa le madama hoe mba tokony mba tsy LP fotsiny satria efa very asa zay o zay ary potika ny manana fiainanay izy voaroka amin'ny tranony izy any a Frantsa. Imaginenareo zay mipetraka aty ivelany aty tsy moramora ohatran'ny Madagasikara ny procédure fahazoana trano aty fa tena c'est la croix et la bannière. Bon, tsika tsy hoe hitatitra fiainan'ny olona anankiray fa ohatra iangako io itodiako aminareo mpitsara. Misaotra anareo aloha aho tamin'izany anao fanetanana hoe mba hanao fanambarana anareo mpitsara fa niteny aho hoe ianareo dia anisany tafiditra ao anatin'ny collimateur ny vahoaka amin'izao rotaka izao amin'izao tsy rotaka amin'izao fa zao révolution zao satria na tianareo na tsy tianareo dia vous êtes les premiers concernés. Marina fa tsy anareo no tompo-kevitra tamin'ny fanapiretana sy fanagejana natao tamin'ny vahoaka fa ianareo no bras armé ny mpitondra mifandimby ny teo aloha ny tratra farany fa ny mpitondra mifandimby rehetra. Tsy azonareo an-tsaina ve ny fahampitehan'ny fiainan'ilay vahoaka tamin'ireny karazana tsy miditra resaka crime atsika hoe namaky trano sisisa adin'olona ny tanàna indray tsy dirako fa resaka tsindrobokotra avy any amin'ny primature tamin'izany fotoana izany no mahatonga an'le hoe dossier-n'le olona tsy tonga dia hoe migadra sisisa. Miazy zany zavatra tiako atongavana dia anankiroa généralité aloha voalohany indrindra amin'izao fanovàn-drafitra izao dia miantso anareo mpitsara tsy hanao fanambarana fotsiny satria ny fanambarana mantsy amin'izao fotoana izao mialatsiny tsy hoe ho anareo rery fa ho anareo indrindraindrindra concerné ohatra ny fomba ialana paly izy hoe aza daroana zahay fa tsy fidiny anay ane le izy
fa dia manao fanambarany zay fa manameloka ny patati patata ho anay vahoaka izay niarany tsirary tahaka nyty madama zay avy any frantsa atya dia mazava tsara ny teny hoe c'est pas à moi de vous pardonner ozy izy c'est à Dieu zay tsara ny tenyle madama tsy zaho ozy izy no amelaneloko areo fa mipetrahanareo amin'ny toeranay voaraiko tsara misy le tenyle ramatoa nytiako tenena aminareo tsara c'est pas suffisant de faire une déclaration hoe manameloka ny herisetra zao tantandalana fa mila acte zahay hoe io tokoa fa miredresse ianareo fitsarana ary dia manao zay fomba rehetra hamerenana ny confiance ny vahoaka aminareo fa na tianana sy tiananareo nanao fianianana mitovy aminay pasteur sy ny docteur ny mpitsara isika manao les toges ho anay pasteur manao les robes pastorales na les toges académiques ny docteur manao an'le blouse ho anareo avocat sy juge manao les toges ny fitsarana nareo manao isika manao an'iny toge iny de on est sous serment zay le izy ary quand on est sous serment dikan'izay zany de hoe rehefa tsy mahatateraka an'le serment ianao zany dia en porte-à-faux am'le asanareo ka raha ohatra ka tsy mahatateraka an'le asa ianareo fa lasa brarme ny fitondrana fotsiny ary eto de mitodika an'ireo hoe lasa iny ny fitondrana ray mbola tsy tena lasa teraka fa mbola misy ambikambony eo fa fitondrana vaovao ndray zao raha mbola hamerina an'izay schéma zay nareo ho hery famoretana satria tsy sanatria mitarika ny chaîne vahoaka hibraquer any aminareo fa raha atao ny chaîne de commandement tam'ireny fanaporetana raha politika reny de ianareo mitratra farana aty ambany miainga avy any amin'ny présidence any zany le izy primature de makaty de ianareo am'izay manaporitra gadrao ranona idio misy ara tsy mandalo fitsarana akory fa tonga de miditra MD sisa za tsy manapahailanana fa diko teneny hoe zareo mikan'le madama teo fa potika tanteraka mikamy zay tsy mahalala azy a fa ho anahy manokana en tant que mpiandro olon'Andriamanitra tsy afaka ny angina fotsiny am'ireny ka za zany eto de mandray roa ny teniko ino voalohany indrindra hoe rehefa ka tsy vitanareo le asanareo en tant que prêter serment atero ranga le toge atero le toge mampitsara anareo fa zay eto dia garant arak'izay mitondra teny eto ao anatin'ny hoe gardien de la révolution mitodika amin'ny tanora Gen Z hoe mila manao pression mafimafy ko tsika aty amin'ny fitsarana za zao mahita fa braqué be any amin'ny politika foana nareo Gen Z sy Gen X Gen Y fa azadino fa misy rantsana anankiray ato de ny justice zay anisany nampitondra faisana atsika ka nahitantsika ny Jacoba échantillon anankiray io ramatoa io de niteny tsara izy tao anatin'le vidéo hoe on n'est pas les seuls ozy izy ao am-ponja ao a fa raha atao angambany am'izao masy mitaraina nareo amin'ny fonja hoe surpeuplé ny fonja de lasa nysaiko hoe tena maditra ve le malagasy mato feno gadrany any am-ponja non raha io tenin'io madame io sy ny tenin'olo ka fa farafakeliny angambany un tiers ny population carcérale am'izao fotoana zao de resaka torotoroka ny amin'ny resaka politika ny betsaka dikan'izay zany a alors ranga le olona tena meloka tokony hoany makany fa tsy le olona tsy tokony hoany tahaka nytony olona hanao vakansy any Madagasikara mba hanisehony hatsara ny tanànany amin'ilay ino firaza zany ho an'le zanakeliny no lasa any am-ponja am'izao fotoana zao no zany dia za zany mangataka faveur no angatahako aminareo faites un geste parce que braqué ny aminareo no masony olona za mahatonga anao miteny hoe za aloha eto hoa mialatsiny amin'ny Gen Z sy ny Gen X moi j'ai pas la tête à faire la fête tsy manameloka misy hoe nareo manao fety ao amin'ny 13 mai am'izao fotoana zao tsy combat ary ny combat tena mbola misy faka mangidy mila esorina anisan'izany fitsarana malagasy tena lo tanteraka dia braquena any amin'ny fitsarana indray aloha zao ny enjeu sofa nisy mialatsiny aminao madama tsy sanatria hoe manararoatra ny fahavoazanao fa so ianao nanao ny vidéo iny ary mideranao ano ny fahasahinao fa ho araroatrinay iny vidéo iny anaovanay harcèlement mihitsy eto amin'ny Facebook hoe on a besoin de gestes forts de votre part monsieur les magistrats mesdames les magistrats revoyez kely ny copie anareo sahala mikany io madame io zao mba mangataka tsy ho azy rery fa hoe
mesure exceptionnelle en situation exceptionnelle. Mahafinaritra be lay nataon'lay collectif en avocat tsy haiko taiza izy iny a misy andiany maromaro tonga de spontanément ny famory zareo a niaro ireo tanora izay voadaroka tamin'ny tolona. Bravo be exemple iny fa tsy ampy ho any zareo efa zay fa ho anareo mpitsara indray tiako resahana mba miangavy re tompoko mba manaova geste anareo am'izao campagne anankiray mihitsy aloha campagne ny atao hoe inona filaza zany renouvellement ny confiance nay vahoaka aminareo za mino fa tonga dia farafakely 50% ny confiance nay miverina aminareo raha zao nareo manao geste fort ohatra manao campagne anankiray nareo mijery ndray mandeha hoe izy amin'ireo population carcérale nareo no tokony soapoza noho ny resaka politika na tsy politika akory aza fa hoe tezitra be ngia général bomba fa nisy olona miteny momba ny satroka ny mampime oatra ny Django iny a dia entitra fanam-pody dia na tsy mpitany anany tezitra be le madame anankiray sénatrice Lalatina angamba izy iny le nisy ny insulté azy tamin'ny hélicoptère dia nisy nitoraka ny hélicoptère gasa nanino izy iny dia migadra mampitaonany any mba imaginenareo ne zany hoe c'est des choses comme ça ny mameno ny prison tsika tezitra be ihany fa misy nanompa jereo tsara ara mialatsiny fa tsy hoe za miteny hoe zany idéaly a hitanareo ngamba ny Emmanuel Macron aty ho paindro zalahy rehefa mandeha manao bain de foule ary any amintsika ngamba zany tonga dia gadra terivozona mandra-pahafaty ny sasany ary manao droit d'honneur andro zalahy politicien misy mandefa lafarine mitarehan'ny mpitondra misy mandefa tarte aux pommes fa tsy migadra marina fa interpellé izy marina fa mahazo fa natsika reny no mameno ny fonja dia lay midragidragy manao ny atao efa nanovako anso teto le okany aviation civile de Madagascar le olona nanao haute trahison ny firenena tamin'ny Boeing 777 tamin'ny Iran dia maria hoe iny fa nisy namoaka any amponja dia nararoty natao anatin'le histoire famoahana gadra tena hoe cacophonie totale mihitsy zany le fitsaranao amintsika tena c'est du bordel désolé avec l'expression permettez-moi l'expression c'est du bordel total donc il faut refaire le ménage en justice sinon amin'ny fitation resaka pénitentiaire nous en dire za zany tena mangataka hoe mba hijereo kely tsy nikanty madama ty any fa raha tokony izy hoe misy ireo kan'olona zay tsy tokony tany mahazo mena sanction izy teny mafy tsy haiko zay ataonareo fa tsy fonja kosa tsy fonja kosa ny mety am'izany na dia ataontsika nanao partage sahala am'le vadiny Tsiramatotsy nanao partage resaka tsy fahamarinana ary mety ny fahatsorana izy afandray izy ny tena andao akavato de trois vato ny tranoranona de dory de andao anao zay de manaiky aho hoe incitation à la haine donc il faut mesurer kosa les sanctions mandona zavatra ohatran'ireny satria tsy mipetraka ka bon affaire théologie iny fa ny antiko tenena de zao hoe mba misy azo atao ve tompoko am'izao apaisement mila apaisement ny fiarahamonina ary mba hiverena ny confiance nay aminareo mpitsara satria mialatsiny fa ianareo no faran'le chaîne de commandement nandefan'le olona nampiasain'ny fanjakana saketo mpitondra dia ianareo no naniraka le olona ny amponja potika ny fiainana nefa olona tsy tokony potika ohatran'io dia so dia mba misy karazana tanareo ohatra le opération hoe copie opération tsy fantatro nareo mahalala azy kokoa no za mba ahafahana mba miscanner hoe iza daholo moa reto gadra reto na eo tany mora fotsiny aloha mbola atao koa ny any faritany fa za sûr et certain fa la population va apprécier et non seulement apprécier fa hiverina tsy kelikely ny fatokisany vahoaka anareo fa raha fanambarana fotsiny raha déclaration fotsiny avec un petit bout de papier tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Après, on a badika ny fandombera ndray de miverina ndray dia miara-mirona ndray ary kialalika mialatsiny am'le fomba fiteny fa lasa zay le fiainana eto de hoe izy tia vitany kifonafona fotsiny ary eto koa somary ohatrany isy tsipy isitona lakolosy kely ho atsika lasa lamody am'izao fotoana mifona zay tompoko mila acte concret am'le fifonana mbola ataoko ohatra na Zakaiosy rehefa na tsy aro meloko izy ary d'ailleurs Zakaiosy raha mifona tsy mifona Zakaiosy azafady tsy mifona Zakaiosy ny olona mifona masy matetika matahotra voadaroka de mifona donc c'est pas sûr hoe sincère le fifonana fa bon andao ataontsika hoe sincère le fifonana fa na Zakaiosy fahatsiarovatena
conscientisation hoe roa le ty tena toroko zany nataoko zany le ty de iny izy tsy niteny Jesosy na ndray maraina akory hoe ory Zakaios de ahoana reny fanambakana ataon'olona reny nitsangana Zakaios par conscience de lasa izy nibata ny volany tany anaty coffre-fort de hoe reto daholo ny zavatra nalaiko tamin'ny fanambakana ary c'est pas fini ireto izy izy ny dommage et intérêt avy efatreny zay ny atao hoe mifona tompoko aminay ka nizaniza ny olona eo tratra farany eo ka mifona de on a besoin de gestes concrets io no angatahako aminareo tsara hoe voarainay ny fanambarana ataonareo ary tena misaotra anareo rehefa nanao le filazana hoe mamangataka anareo nao fanambarana de nanao tokoa nareo c'est très important mais c'est pas encore fini mila restauration mila réparation ny vahoaka ty ohatra anankiray ty madama tya hitanareo tsara ngamba vidéo zao viral potika tanteraka ny fiainany no na fanapakevitra mpitsara anankiray tao tsy fantatra hoe iza izay nampiasainy fitondrana teo aloha very ny asan'ilay ramanga very ny asan'ilay ramatoa SDF zareo amizao tsika miteny zao banaka ty Madagasikara nefa nia traumatisme anao zany tsy fantatra tsony zao mahazo an'io zazy hoe tsy te herika zanaka kely tsika mba fier nahita Madagasikara tsy te herika ny Madagasikara mandrakizay tsony io zazy io satria nahitan'ny zareo ny faisana dikan'izay totoko tsy hoe kory hoe nareo natonga lizy hoe nareo rehetra fa marina fa tsy nareo rehetra ny manao ny ataony fa nazanaty zany mba asio geste mba ndana mba manaova descente kely any amponja de mba jereo kely reo olona reo izavy izy reo fa misy olona ozy izy le vehivavy io ils ne sont tsy tokony ao noho ny etraketraky ny olona sasany ao anatin'izany koa fona fa eto tsaroko tapika eto io cybercriminalité io zay lasa force de frappe ampiasainy sasany pour régler des comptes personnels zany tena anisany atao hoe corruption zany hoe manana problème manolo izy dia fantatra zany karamaina olona fatapatatra ao anatin'ny cybercriminalité mba afana amin'ny régler ny compte de zay nefa ny problème an'le firenena zay lana cybercriminalité tsy misy metsika na de singambolo raiky zany rehetrarehetra zany c'est du foutoir tanteraka donc GNZ azafaly fotsiny nareo miogaoga any amin'ny 13 mai hoe nandresiny tolo non le combat n'est pas terminé il faut braquer nos projecteurs dans le monde de la justice atom justice atoko tena maimbo mila diovina tanteraka satria maloto de maloto fa tsy izy rehetra kory fa zay mahatonga ampeny hoe raha mba misy collectif vitsivitsy nareo mpitsara spontanément ohatra nataon'reto avocat reto miaro ireo mpitolona ka manao an'izay zavatra zay je pense que vous allez recevoir la reconnaissance et la gratitude du peuple malgache. Saotra tompoko mialatsiny raha ohatra ka matety mpiavo fa tsy hita moa ao anaty période de crise tsika zao ny solombavam-bahoaka amizao mbola miady ny toerany daholo any ambadika any tsy misy mitondra feon'ny vahoaka aloaloha zay anao ny asan'ny député aloha na de mbola tsy député ary zahay aty aminay ny olona mitaraina dia zara raha nomen'Andriamanitra nyty canal ty mba afahanay miantso hoe vonjeo fampijaly le vahoaka kely saotra nareo tompoko naharitra ny anao anay za mitain'Andriamanitra miarabantsika rehetrarehetra zay manaraka an'ity direct ty za ihany le nanao le nisy an'le vidéo miparitaka be tamin'ny maly tery amin'ny Capsat de misaotra anareo rehetrarehetra zay nipartage an'le vidéo sy nanao commentaire tamin'ny soutien rehetrarehetra par tous les moyens de saorako anareo rehetrarehetra fa tena mahery tokoa nahita an'le commentaire anareo reny de eto za zany i résumé le situation nisy taminay hoe inona nahatonga ny vidéo reny izy ty madame ty inona ary zany zavatra resahany zany fa mety hoe be da betsika tsy mahalala hoe inona marina ny antony de zay zany tonga teto Madagasikara anao vacances zay tonga un mois alohan'le vadiko de vadiko tonga teto le 19 juillet de rehefa tonga teto amizay izy zay lasa nandeha hitsena anazy any amin'ny aéroport miaraka amin'ny zanakay sy ny famille de rehefa tonga teny amin'ny aéroport amizay zay de efa tonga teo moa zany hitan'ny zanako hoe ino le dadany fa tonga de efa falifaly daholo zany ny ankizy de rehefa aveo kay tonga de nisy pafy anaky 7 sa 7 niandry anazy teny amin'ny aéroport de tonga de tsy navelany zareo ikitikidika telefôna tsony izy hoe fampiresaka amin'olona hafa
de rehefa avy eo amin'izay rehefa samboriny zareo izy de mipasser douane passer-na douane alohany tao amin'ny douane tsy nisy zavatra hoe ny incriminer anazy fa nandeha daholo ny fisavana ny entana sy ny karazana. De rehefa tafavoaka an'le lafa tafavoaka amin'izay zany izy de zany anontany an'le nisambotra anazy hoe ina ny antony isamboranareo anazy. De nganareo manana mandat d'arrêt fisamborana anazy de aseho ianara mananareo. De zay hoy izy zareo tsy manana fa baiko ny azonay de zay tsy maintsy taterahanay. De nandeha teo am'le resaka médical reny mo vita teo tsisy ninina koa de menan'ny gendarme zany izy satria vita ny asan'ny gendarme, vita ny asan'ny le tao amin'ny douane de men zareo amin'ny gendarme. Tao amin'ny gendarme izy to de nampidirina zareo tao anatin'le cellule iny. 13h45 izy tonga teo amin'ny aéroport jusqu'à ngamba 19h izy zay vao tafavoaka tery amin'ny gendarmerie satria mbola niandry an'le gendarme andeha haka anazy hitondra anazy any amin'ny Tobo Ratsimandrava. De rehefa tonga tany amin'ny Tobo Ratsimandrava indray izy de tazomy zareo tao izy 3 jours izy no nitazomy zareo tao. De rehefa nitazomy zareo tao izy 3 jours ny samborana zareo anazy 19 préciseko tsara zay. De ny tany anatin'le enquête hoe 21 hony izy no samborina. De nandeha niakatra déferment izy ny 22 juillet. Tao amin'ny déferment zany rehefa satria gendarme le tour de base tao amin'ny déferment amin'izay rehefa s'excuser le vadiko nanatsoaka fitoriana ny gendarme. Tampotampoka teo amin'izay koa nefany tsy gendarme rero ny mitory fa primature. De vita ny enquête tao de tonga de nampidiry zareo Tanimora izy jusqu'à 26 satria teo ihany izy de nahazo date d'audience le 26 septembre. 26 septembre tao amin'ny déferment tompoko tsy nisy représentant primature ou bien ni primature en question. Tonga koa le 26 septembre le audience tao amin'ny audience koa contre X satria tsy tonga tao koa ny primature na ny représentant ny primature. De rehefa vita ny audience niandry ny billet de retour nay telo mianaka zay tokony verina en France 27 billet de retour nay nomena mpitsara hoe ty ny billet olo reo hatramin'izay nahatongavana zareo teto tsy nisy vacances vitan'ny zareo mihitsy fa io zao zareo tokony andeha hody rapitso. Bon zay moa zany billet de retour nay fini zay billet anakefatra tsisy tsony vola very iny. De rehefa vita zany tao amin'ny audience le 2 septembre voaka ny didy prononcé ny didy le 2 septembre hoe peine de 1 an prison ferme izy pour atteinte à la sûreté de l'État. De zao zany ny antony anaovako an'ity vidéo ty ny mpitory anay tompoko ny mpitory an'ilay vadiko efa tsy ao amin'ny fitondrana tsony tapre an'ilay vidéo iny satria zay nanao demande na LP tam le 13 après an'ilay vidéo iny de omaly nahazo vaovao hoe hiakatra audience amin'ny mardi le demande na LP. Zay valiny eo aloha mbola tsy fantatra hoe ahazo sa tsy ahazo. Fa ninany zavatra angatahako amin'izao tanka hoe efa tsy eo tsony le mpitory anay relâchenareo amin'izay ho vadiko io fa izy tsy namon'olo resaka partage ane animbanareo fiainanay. Ny zanako isan'andro manontany anahy maman il est où papa? Pourquoi il est jamais avec nous? Il nous a promis de nous amener aller voir les baobabs et le beau paysage de Madagascar. On l'a vu à l'aéroport. Pourquoi il est jamais avec nous? Vous voulez que je réponde quoi à mes enfants? Dites-moi. Hein? Que son papa, il est où?
Vous voulez que je réponde quoi? Maintenant, on a perdu notre travail. Mon mari a perdu son travail. Moi aussi, j'ai perdu mon travail. Et puis, la maison où on habitait là-bas aussi, en France, on a dû quitter notre appartement. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas payer notre loyer en tant qu'ici à Madagascar. Sans entrée d'argent. Vous voulez nous faire quoi? Vous voulez nous faire quoi? Pourquoi vous voulez le garder là-bas encore? Le président même, il a dit, il est légitime, mon mari, il est légitime. Ramni, accusation à Novanariwana, c'est atteinte à la sûreté de l'État. C'est vrai, oui, Miss Reoula, oui, à vos bocs, mais c'est pas de notre faute. Enfin, nous, on est des vraies victimes. Alors, sortez-nous de là. Le IST, Nkolenariwan Vad, quoi? Et Souriou, ande ananay moudane France. Et Souriou, ande ananay mamoudine fita diavanay. Et va simbayanareo, fiananay, simbayanareo rêve sanekay. Alors ça suffit maintenant et il faut le libérer définitivement. Et sur Dawal, ça veut dire que les sur laisse-nous juste aller partir et le plus vite possible. Parce qu'on n'en peut plus depuis qu'on est arrivé ici à Madagascar. C'est comme si on se casse, imaginez, ça fait 8 ans qu'on est resté en France, on a économisé, on a travaillé pour pouvoir venir ici passer des vacances, voir nos familles et montrer à nos enfants que Madagascar, c'est ça, le côté positif de Madagascar. Et là, vous voyez comment vous nous faites subir. Tous les soirs, mes enfants restaient au coin du lit et quand je lui demande qu'est-ce qu'il y a mes enfants, ils disent mon papa me manque beaucoup. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu papa. C'est pas juste. Et c'est pas juste ce que vous nous faites subir. C'est vraiment pas juste. On voulait juste aller passer nos vacances ici. Parce qu'on a travaillé pour ça, on a travaillé dur, on a économisé. Maintenant, on se retrouve sans travail, sans notre appartement. Notre appartement, on a dû déménager en étant ici. Et imaginez, un souvenir, on a tenu de nul, mon déménagement, ça disait, de nul, la neta à Madagascar, à cause de quoi? Pour un putain de foutu de partage. Et en plus, qui datait déjà 2024. Vat combien partage n'a ton vat ça faisait partie de la liberté d'expression. Naruptsar, Fantanorotsar, Zan, Itanorotsar, les dossiers nous vat de nous menero un noise, nous menero un noise, et qui est quoi, back, nas naro, narangue. Ninguém narou an itsara marne. Ezara li fitsara na marna donarou. Reptsara tsmar narou. Reconnaissez-vous en tant que tel. Terrestre une décision à la Romanouka. You, monsieur le président, reptsara tsmar narou. Et surtout, famani ba fiana nul. Cette sonne de négodareu, c'est vrai, c'est ça, hein. Nous, dans nos occasions, il y a beaucoup de gens en épousant à cause de Facebook, à cause de Facebook, PDP nous l'en épousant. À voir la route à Olren, à voir une route à Olren. Peut-être que tu as dit avant, boulant, foutu les roules, tu as voir, tu as épousant. Voilà ce qui est aujourd'hui, c'est foutu, ça va tchakata, quoi, n'a rien. Artuk normal la coisa não é leptura nem é vai ser o tchuni vai nyunga donc quoi tu como vai para matidio am sai já levado te a fala ro matidio am sai Jesus este a fala muito farabola outra coisa le alpe no menareu nem outra am talat je sais pas rambola in senga vai para matidio am nin
sa andeha hitsoka zany zay andeha hitsoka zany zay satria mbola misy an'le LP nefa raha mbola LP nitazominareo anay omenareo anay eto ohatra ny LP anay nareo ahoana ny ahafahanay mody dia mbola eto ndray zany zay zay nge tsisy fidiram-bola eto andeha ody raha zay mbola andeha hitady asa satria zay very asa andeha ody raha zay mbola andeha hitady trano efa nareo moramora moa mahazo trano any France zany be da be condition mila feno am'izany dia nefa ianao raha tsy miasa zany ianao dia ahoana ny ahafahan'olona mampanova trano anao fa bon fantako hoe ho vita ty nareo miteny foana hoe mamela zao mbola nody an'zareo io fa zao teneniko anareo avant que je vous pardonne mettez-vous d'abord à notre place prenez d'abord notre place à nous prenez d'abord la place de mes enfants et de mon mari et de moi-même avant que je vous pardonne. Moi, je suis qu'une seule personne, un humain. Je ne pardonne pas. C'est Dieu qui pardonne, c'est pas moi. Si vous voulez notre pardon, demande à Dieu. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Et merci d'avoir écouté et partagé cette vidéo au maximum. Je vous donnerai la suite de l'histoire. Si ils vont libérer définitivement, ou ils libèrent dans les vades quoi. Et va 3 mois depuis 19 juillet. C'est les vacances en Guinée. Des manines et on fout la nez c'est là ça n'a plus un problème non. Tout ce qui bouge c'est de l'argent, tout ce qui bouge c'est de l'argent. C'est tout ce que je vous demande. Et sur les IST, des assassins à Stupko, Fazetti, c'est Hivernati, Kunevan, c'est Titan Jazaneti, Madagascar, Rayman Jene, Bolati, and the Amak, Rayman Jene, Narianeati. Ils tiennent fait la cabinet, des sons et varené. On se retrouve sans maison, sans travail. Tout recommencer à zéro alors qu'on a donné tout le mal pour avoir notre vie d'avant. On a donné tout le mal, on a travaillé sans demander rien à personne. Désolé, ok. Merci. Ina ny afatra farany zany satria amin'ny talata no tsaraina izy araka le vidéo efa nataonao zany. Le talata izy mbola tsy tsaraina fa le demandena LP no amin'ny talata ka rehefa hanome ihany nareo tompoko aza mba LP nomena le vady. Ekena hoe demandena LP no natao satria zay nanao an'le anina raha zay tsy mbola nisy valiny nge le appel demandena LP zay mba neritreretinay hoe mety mba hanome am'zareo nefa zao kosa fantatra raha tsara hoe mpitory efa tsy eo mba libéré définitivement am'zay re izy azafady tena mba azafady mba libéré am'zay re izy de mba esory le IST nikolenareo anazy de mba andeha oty zay amorona fiainanay départ à zéro ndray hitady asa amelona ny zanakay ampamiratra amin'ny masoandro ny zanakay fa depuis 3 mois nareo motsy mba mipetraka amin'izany toerany reny zany hoe zanakareo manontany foana isan'andro oviry izy ny tonga mandenga amin'ny zanakareo foana isan'andro hoe papa lasa niasa nefa papa ange tsy niasa akory ianao miteny foana hoe bientôt izy tonga nefa ianao tsy manana an'le hoe bientôt ovina fa de bientôt mandraba ovina esory am'izay izy aza omena aza LP zany nomena anazy fa esory définitive ataovy libéré définitive izy fa zay ny ilainay de andehananay amody andehananay mody amoronanay fiainanay tena mba pitié re pitié hitanareo tsara niaratsy ny fitondram-panjakanay teo aloha io mba miova am'izay nareo efa tsy eo tsony zareo afaka mba mitsara marina am'izay nareo s'il vous plaît.
ia zay zany ny afatra mikasika ny ho an'ny fitondrana vaovao zay mijoro ka ho atsika zany afaka manaraka ny ramy voalohany re tsy naharaka ny zavatra ndraisahany teto.